Ny herinandro lasa teo ihany koa fodeny tety distrika Majo teto amin'ny nosy ihany koa ny candidat ajo Andrianarivelo isan'izany ny nosy Sainte Marie manana Ravaratra Sambava Antala Vohipeno ireo no nitsidiany tamin'iny herinandro iny. Fanarenana sy fampitovianjony vahoaka sy ny fatra 12 mandrafitra ny Madagasikara io no teny filamatra na ahafantarana ny candidat ajo Andrianarivelo indrindra hatramin'ny na Prime Ministre lefitra misahana ny fanajariana tany sy ny fampandrosoana azy ny taona 2024 hatramin'ny voalohan'ny septambra 2024. Niverina any amin'ny vahoaka izy nanomboka ny voalohan'ny septambra ary niona tamin'ny mponina tao manana Ravaratra, Vohipeno, Sambava, Antala ary Sainte Marie. Tamin'ity farany no nilazany candidat ajo Andrianarivelo fa efa ela no niezaka ny tety ary nomantatra zava-misy fotony manerana nosy izy ary taorian'ny fahitana ny zava-misy iainan'ny vahoaka voatapa-kevitra hirotsaka ho filoham-pirenena. Nasain'ny tanora 2 tao Sainte Marie izy no ny andro resam-pirenena ho an'ny tanora io fotoana io ihany koa dia ny fanandrify tamin'ny fandraisan'ny Sainte Marie ny birao ny commune vaovao sy ny camion ben 20 taona no tsy sy mpanamboarana ny birao commune ary totitra ny fako ihany koa ny nosy izay mivelona amin'ny fizahantany. Teto ihany koa no nahafantarana fa tratra ny fanamby 500 isa napetraka ny primatura lefitra misahana ny fampandrosoana asa fanarena izay nokendrena ampitovizony malagasy amin'ny sehatra rehetra. Tany Sambava dia anisan'ny nambaran'ny candidat ajo Andrianarivelo fa ny fitovian-jo antoky ny fampandrosoana izay miteraka ny fampihavanana. Asinana famborim-bahoaka izy fa dia dinika ambany tafitrano no notanterahana tamin'ny mponina tao Sambava sy tao Antala. Ho an'ny tao Antala dia efa naby no napetrany ho an'ny mpandraharatany toerana. Ny kirosofahana ny toekaren'ny faritra no ny fisian'ny ireo osika sy ny trafika samihafa sy ny faratsy sarana mpiariana lavanilina amin'izao fotoana izao. Nanome tokony candidat ny malagasy miaramainga fa hifototra amin'ny tontolon'ny fandraharahana. Ny septambra teo kosa dia nandray ny tsodrano avy amin'ireo mpanjaka tao Vohipeno ny candidat ajo Andrianarivelo. Azo fanjakana ny ianareo hitondra filaminana ho an'ny Madagasikara ny ianareo izay moa tsodrano nomeny ireo mpanjaka ho azy mivady atao Vohipeno.